Shalom, shalom, Nicolas. Marhaba tsika rehetra dia manaraka ao amin'ny Facebook sy YouTube. Ino ma fa nahafinaritra ny sabata sy ny fety Bezat Hashem. Ino moa misy olana kely ao amin'ny Facebook amin'ny live fa hatramin'izao aloha zany atao eto amin'ny YouTube ny live dia zaraina rehefa avy eo ny lien azahoana mahita mijery sy manaraka ny fampianarana moa zany fampianarana eto isika zao manohy ny alahosy satria vita zay ny lalàna mikasika ny Pesaka sy ilay programma nataontsika moa zany mianatra ny Pirkei Avot dia miverina zany isika zao fampianarana ny alahot na ny lalàna izay araka ny fantatsika ny nosara afriky dia mifototra ny fampianarana ny lalàna ny Ben Ishchai ary miaraka amin'ireo fiainana ny Torah miaraka amin'ny olon-kendry na ny Kobalim. Dia tsika zany zao ato amin'ny parashat Naso ty eto ty vetivety parashat Naso tsika raha tsy mety Be'alotecha parashat Naso sy Be'alotecha no misy atsika zao fa vetivety fotsiny Bamidbar ito zany hitantsika koa zao fa atao amin'ity site ity no ahitana ny bokin'ny Ben Ishchai ny lalàna ataon'ny Ben Ishchai ho an'izay te anaraka ny izy dia hitantsika zany ity anatin'ny hoe Wikipedia Wiki source hitantsika tokoa ny lien fa izy hoe izay zany ny site dia hitantsika eto afaka alefako aminareo ilay lien raha ohatra ka te handalina dia parashat Be'alotecha mikasika ny Birkat Amazon Netilat Yadayim sy Birkat Amazon ty zany ny lalàna rehefa anao antsoina hoe Netilat Yadayim ohatrany efa tsy hoe ohatrany efa nianarantsika reto hitantsika kely azafady ny fampianarana tamin'ny vidéo fohifohy nizaraina tamin'izany fotoana zany fa eto zany tsika hiditra amin'ny atsipriany amin'ilay hoe inona tsara ilay fampianaran'ny Ben Ishchai sy ny fomba ataontsika hoe ny Kobalim rehefa manasa tanana inona ny kavanana ny hevitra ambadika an'ilay asa atao hoe zavatra tanterahana satria araka ny efa fantatsika anatin'ny Torah rehefa manaraka an'ireo lalànan'ny Hashem zany ireo alahot mitzvot napetraky Hashem tanterahana ilay izy ara-batana fa misy antony na misy zavatra fandray amin'izay asa atao ara-batana zay eo amin'ny tontolo hita maso tsy maintsy mifanaraka amin'ny tontolo tsy hita maso. Izay mahatonga ny Kobalim na ny mpanaraka ny tsy ambara-teny Torah zany rehefa manatanteraka ny antsoina hoe mitzvot dia tsy maintsy miaraka amin'ny kavanot izay ny terma amin'ny teny hebreo kavana na ny eritreritra izay tokony ampiarahana amin'ny fihetsika satria miaraka amin'ny tontolo tsy hita maso ilay fihetsika hita maso. Izay zany raha ohatra ka fitiana kely izy dia vetivety fotsiny alaiko fotsiny izy rehetrarehetra amin'izay afaka alebiazina mantsy ny soratra fa ohatra mety hoe kely eto ity fa vetivety fotsiny dia izay rehefa hitako vetivety fotsiny chargé kely ilay zavatra dia eto zany ny alaha na ny lalàna mikasika ny Netilat Yadayim zay raha dika arabaky teny dia hoe fampiakarana netila hoe atsipy any ambony ny Yadayim dia pluriel ny yad tanana rehefa ampiana an'ilay im amin'ilay hoe yad dia lasa hoe Yadayim lasa pluriel satria ny pluriel farany kely dia anakiroa tsika zany manana tanana roa dia lasa hoe Yadayim tanana iray yad tanana roa Yadayim dia Netilat Yadayim zany ohatrany hoe atsipy any ambony ny tanana fa inona ny hevitra ambadika amin'izay raha ohatra hoe ny dikany fa tsy hoe dika arabaky teny hoe manasa tanana mba ho hiakatra ny hasin'ny tanana mampiakatra ny hasin'ny tanana azahoana anatanterahana ny asa misy asina azafady raha ohatra hoe anatanteraka asa anankiray hoe ohatra hoe anao hivavaka dia nefa tsy manasa tanana
dia ny tananao zany na dia hitanao hoe madio ataontsika hoe maso, hitanao maso fa madio fa ny ahafantarana fa miaraka amin'izay foana ny tontolo tsy hita maso. Misy tomo A na impureté na loto ara-panahy mipetaka amin'ny tanana io. Ny fanadiovana azy tsy maintsy miaraka amin'ny zavatra hita maso, rano, fa tsy vitan'iny rano iny fotsiny fa miaraka amin'ny kavanà hoe hanala an'ilay loto ara-panahy. Zay idirantsika amin'izay zany ny fanambarana sy ny fampianaran'ny Ben Ishraï. Dia anatin'ny parasha alantsika ty Be'alotecha no misy azy. Zay zany parasha antsika amin'izao. Dia hozy zany, ity zany le parasha misy pasuk na verset anankiray alain'ny Ben Ishraï araka ny mahazatra antsika. Alainy le izy anatin'ny parasha dia iny no anazavany an'ilay lalàna mikasika ny hetsontsika mikasika ny Netilat Yadayim ary tsy vitan'izay fa ny Birkat Amazon koa na ilay vavaka tenonina rehefa avy misakafo. Satria araka ny fahafantatsika aloha misakafo misy bracha bénédiction tenenina dia rehefa avy misakafo koa misy bénédiction tenenina. Dia ndasoary zao zany le pasuk Lochen Avdi Moshe Bechol Beti Ni'man Hu any amin'ny Bamidbar Yudbet Zain. Andehanantsika mihitsy io toerana io. Izay azontsika tsara hoe aiza ho aiza tsara misy an'izay zavatra izay. Bamidbar Yudbet Zain. Eto zany le izy. Hozy izy hoe Lochen Avdi Moshe Bechol Beti Ne'eman Hu. Zao hozy izy, raha ohatra adikako. Ny mpanomboko Moshe hozy izy ao anatin'ny trano, ao anaty tranoko, dia izy no tena mazoto, azo atokisana. Ne'eman avy amin'ny amen. Zay le hoe amen, amen zany ohatrany hoe manome toky, mametraka toky amin'ny zavatra voateny. Ohatra zany misy olona anankiray miteny bracha bénédiction dia mivalina amin'izay amen satria mametraka toky amin'ny Hashem antsika hoe ho tanteraka ilay bracha. Tena misy tena hoe tanteraka fa tsy hoe manao ohatrany hoe mivavaka fotsiny dia vita. Fa mila olona anankiray zany mametraka ilay toky na mametraka hoe azo tokisana izay zavatra voateny izay. Zay ny dikany hoe amen. Ne'eman zany avy amin'izay hoe ny olona azo tokisana, ametrahana toky. Ne'eman. Sady ohatran'ny misy olona hozy izy Baruch Hashem, ndasoary tohizana amin'izay. Ok, zay zany le pasuk nalain'ny Ben Ishraï anazavana an'ilay lalàna mikasika ny Netilat Yadayim. Inona ny fandraisan'izay sy ny Netilat Yadayim? Zay zany no trandrahantsika ary zay no hazavainy Ben Ishraï. Hozy izy. Verina zay antsika ato. Eto antsika zao anomboka. Nirali besiata dishmaya Tzadikim Katuv Yeremia Zain Dalet Echal Hashem Hema She'em Mishkan Leor Shechinato Yitbarach. Fakir ohatran'ny farany izy. וכתבתי במקום אחר דאין אור שכינתו יתברך שורה בכל האיברים, כי אם רק בשתיים שהם מוח ולב. ופרשתי הטעם כי על כל איברי האדם שורה כוח השינה שהיא מין דגרה דמותה. כוח השינה. שהיא מן הדרגה דמותה, מה שאין כן במוח ולב, כי לכן תמצא הישן חלום, והוא כאילו ער ממש, ומראה החלום הוא במוח, וכן הלב הוא ער גם בעת שינה, וכמו שכתוב
Ani yeshena velibi mshira shirim. Ve ataamki moahu misod chokhma. Vehalev misod bina. וכמו שכתוב בפתיחת אליהו, זכור לטוב, חוכמה מוחה בינה לבוא, ליבה. וידוע דחוכמה ובינה כחדה נפקין, וכחדה שריין. וכן הלב והמוח כדבר נפקין, וכחדה שריין, וכשהמוח פועל פעולתו במחשבה, הלב פועל בכוונה, כי המחשבה במוח והכוונה בלב, כנודע. ולכן המוח והלב הם לבדם נקראים היכל השם. ואמרתי רמז נכון על זה, מוח לב עם האותיות עולה צדי א', מניין ייחוד שם הוויה ושם עדנות, הנעשה על ידי קדושתם וטהרתם, והמה כמניין אחד עם הנקודות שהם צירי ופתח, ומאחר שאין שינה שולטת בהם אצל הצדיקים כמו ששולטת בשאר איברים, לכך נבחרו להיות משכן לאור שכינתו יתברך. ועל כן כל מה שהאדם עושה קדושה וטהרה במוח ולב, כן ישיג השגה ברוח הקודש שתשרה עליו ביותר. Tapan volume zijn van Kikto. Jadi lava bele van zawana fa ifer na desan sika amni ina tinteneno PDB za tinteneno fa ato sika skelkel sati misambara tem GGB nu zarain atanti para shati azawuna ne ana azawusken ne zawata tafir zan ni khali be seta dishmaya so zizan zawata sika tirena adamni na kamni fana pin ashem fana pin lamta muzan be seta dishmaya لتصدقين كتوب نيولكن وزيز نورتم كاسكن ني بوكن يرميا جيريمي زين دالت عندي انا تيجي كوليز نوي اخال الشم هما نا فارفارني الشم وزيز يزاريو فان داس تريزي كسارة دي باسوكو إن سارة في سورة عن يرميا يزفادي على تيجي ليز يرميا زين دي اديستو دالت إذا das vergesse ich manum kemis. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם לאמור. So זיזן זאותה תן נלפן השם ון ירמיהו. So זיזן זאותה תנין. עמוד בשער בית השם וקראת שם את הדבר הזה. ואמרת שמעו דבר השם כל יהודה הבאים בשערים האלה להתחוות לשם. זוזיז הפתרוזיז הצנגן פצפתרו עמוד עומד הצנגן אוזיז يوم فرفارن أشم فرفارن شان أشم موزيزا هاري زوزيزا نوتنين مس فيتنين نتاني وتنين إيزا وتنين أشم إد دابا أزيد زوزيز ليس أورد نوت كون تنين أنا روزيز فوكان يهودا عندي الولود ذا ואמרת שמעו, נוי עוזיז, דבר השם נסבתתני נשם,
anareo rehetrarehetra Yehuda. Kol Yehuda tsy miteny am hoe vahoaka fa anareo Yehuda. Misy tsy atsika manandalina an'ity pasoky fa tsy tsika fahatarina fotsiny hoe aveza zany no inona ny zavatra tiany Beni Israely tenena amin'le parasha dia inona fandraisany ity tantara resahan'ny Yeremia ity sy ilay pasoky ao anatin'ny parasha Behalotecha. Zao izy izy abaim be sha'are izay hiditra izy amin'ny amin'ity varavarana ity, le varavarana Shema zany. Ishtaharu Lashem mila mandohalika izy nareo rehefa tonga amin'izay toerana zay dia hoe andohalika eo anatrehany Hashem. Okay. Zay zany information. Ko ama Hashem Tsevaot. Zao izy ny zavatra teneniny Hashem Tsevaot. Miova zany izy teo Hashem fotsiny. Zao lasa Hashem Tsevaot na Hashem ilay mpiady. Tsevaot zany tafika zany izy. Tseva natsona hoe tafika armée. Dia Hashem Tsevaot zany ilay Hashem izay iady. Ele Israël, Elohe Israël, io izy no izy ny atsona hoe Elohe Israël na Andriamanitry Israël. Etivu darkechem ou ma'alechem va ashkena etchem bab makom azeh. Taterao izy arao ilay lalana napetraka Hashem azahoako izy dia azahoanareo izy hitoetra ato amin'ity toerana ity. Zay zany zavatra voalohany teneniny hoe taterao ina dikan'izay ajao ny fady sy tazomy ny fomba satria izay ny afatra napetraka Hashem ho an'ny Israel, misy fomba sy fady mila tazomy. Zay raha ohatra nareo izy zany te hiditra amin'io makom zany toerana. Ina io toerana io? Le toerana trano Hashem na ilay tempoly zany Bet Hamikdash. Zay olona te hanatona an'izay toerana zay zany izy dia inona ny zavatra voalohany teneniny? Etivu tandremo tsara ary tazomy tsara izy darkechem ny lalana. Derecha ny fototeniny atsona hoe darkechem amin'ny hoe derer zany lalana. Nefa amin'ny teny gasy koa lalana mitovy amin'ny lalàna. Rehefa mitentsika darkechem derer Hashem zany lalàna napetraka Hashem ny tena marina koa izy. Uma alehem. Ary ny zavatra rehetra vitan'ny Hashem izy ireo azahoan'ny olona Yehuda mitoetra ao amin'ny toerana atsona hoe tranon'ny Hashem. Okay, dia hita amin'izay le pasoky. Al tiftechu lachem el divrei hasheker les morts. Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem Hema. Aza voafitaka nareo izy amin'le fomba fitenenan'ny olona ohatran'izao. Dia hoe tio izy ny tranon'ny Hashem, ty ny trano Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem Hema. Ito tondroky eto tio izy ny toeran'ny Hashem. Jerentsika tsara? Aza tratra ny fitaka nareo izy. Aza voafitaka. Resaka amin'ny Yehuda izy. Ina dikan'izay? Misy olona zany any ivelany ny tenan'ny Yehuda tamin'izany fotoana zany hoe aty ny toeran'ny tranon'ny Hashem, ty no lalana. Fa aza tsy le toerana azonareo tamin'ny ray aman-dreninareo sy ny razambenareo izy, razambeny taloha amin'ny epokan'ny Yeremia, reo teo aloha zany reo mpanjaka voalohany indrindra. Davida sy Shlomo sy ny mpanjaka rehetrarehetra. Teo alohan'izareo ny mpaminany rehetrarehetra profety. Teo alohan'izareo ny mpitsara juge Shoftim. Teo alohan'ny juge ny Yehoshua bin Nun na Joshua moa zany raha dika izy. Izy teo alohan'ny Yehoshua bin Nun, Moshe, Moïse. Fantaro izy fa reo zavatra rehetra napetraka ny razambenareo tany aloha zany efa natokana ny toerana, misy toerana anankiray ato. Ao no hitoetra Hashem. Efa fantaro izy fa amin'izay fotoana zay satria izay resaky Yeremia fantatsika fa mpaminany izy. Mpaminany mahafantatra ny zavatra ho avy. Hitany fa ny zanak'Israel atsotsika hoe Yehuda izy zany resahany eto andeha anaraka lalana hafa. Ary misy olona izy avy any ivelany itenan'izareo hoe ty ny lalana fa misy zavatra azonareo tany aloha tsy izy. Ireo razambenareo sy le fomba ny razambenareo tsy izy fa ty ny lalana ho izy. Zay mahatonga izy miteny hoe ty ny antsoina hoe Echal na ilay varavarana idirana. Ty le varavarana, ty le varavarana. Zay hoy izy Yeremia. Izy zany le pasoky resahany Beni Israël.
raha ohatra avy eo koa antsika raha mijanona afaka mandalina an'le reto mévium na ny soratra navelan'ireo mpaminany satria miresaka zavatra tamin'izany fotoana zany mpaminany marina fa tsy vitany tamin'izany fotoana zany satria ny mpaminany mahita toerana lavitra na ny taranaka Israely amin'izao fotoana le antsointsika hoe very miaina an'io zavatra io izy zareo hatramin'izao satria raha ohatra ka mijery fotsiny amin'ny tantara eo amin'ny lafiny Afrika sy efa hitantsika tazana zany zavatra zany hoe misy fomba napetran'ny razambeny afrikanina tao aloha dia nasorina le izy satria nisy olona tamin'ny ivelany io hitantsika za tsy miteny an'isy fa mamaky za zao ao anatin'ny mpaminany Jérémie 7 verset 4 hoe misy olona izy dia tandremanareo izy voafitaka aza voafitaka reto olona reto ny teny hoe ario izy ny lalana fa ireo zavatra azonareo tamin'ny ray aman-drenareo taloha tsy izy fa tsy izay zany no ianarana zao fa hijeranay lalàna antsika aloha dia verina zany zay zany hoe Echal Hashem Hema ty ozy izy ilay Echal na ilay varavarana vavahady ny Hashem shehem mishkan le or shchina yitbachar fataro izy fa io Echal io ilay toerana mishkan na tranolay misy fahazavana le or shchina fahazavana ny fisiny ny présence ny Hashem fisiny Hashem eto amin'ity tontolo ity raha ohatra zany misy olona anankiray ny teny hoe te ahitany hoe shchina dia mila farafahakeliny mahita fahazavana misy karazany maro fa zatray mambola zao ny fividinana zay fa misy fahazavana io mitoetra anatin'ny toerana anankiray ary toerana io izy ary inona teny Yeremia mila fanomanana mila fanarahana ny fomba misy fomba tazomina misy fady tazomina ary misy hasina mila ambenana tsara zay anao vao afaka miditra ao zay le afatry Yeremia ny vakitsika teo Yitbarach dia zay zavatra zay araky ny fantatsika satria zay ny fantatro ao Madagasikara misy an'izay fomba zay hoe rehefa miditra ny toerana anankiray misy hasina dia misy zavatra hajaina araky ny fantatsika hoe ohatra zao vehivavy misy fadim-bolana ao amin'ny andron'ny fadim-bolana dia tsy afaka miakatra amin'ny toerana vohitra anankiray hoe misy hasina ary tsy afaka miditra amin'ny lapan'ny mpanjaka ny vehivavy ohatra ka misy ny fadim-bolana zany zavatra zany tsy tonga fatany fa hitantsika voakitsika eto le izy Yeremia miresaka an'izay katavy ty dia zay am'izay zany izy dia tenen'ny Benishray zao izy ny soratako bemakom aher anatin'ny toerana anankiray dia en or shchina yitbarach shocha bechol evarim ki em rak be shtaim shehem moa valev tonga dia mandeha aingana be Benishray fataro izy fa ary amin'ny bokin'ny Yeremia na Jeremia tsika miresaka toerana anankiray toerana misy varavarana idirany ary idinany fahazavany ny fisiny Hashem eto amin'ity tontolo ity fa zao izy Benishray fataro fa io toerana io atsotsika hoe tempolo na le misy an'le masina toerana antsoina hoe masina indrindra io izy zany hitanao ao anatin'ny vatanao zay zany avy eo ihany fampianarana efa nananantsika alohan'ny fomba hafa miteny hoe ny vatanao tempolo efa misy efa ny mpaminany efa niresaka an'izany ary ny mahatonga mpaminany resaka an'izany ny olona teo aloha ny mpanjaka efa mahafantatra an'izany le ina moa ireo razambe tao aloha Yehoshua Moshe Rabenu Abraham Isaka Jacob mahafantatra an'izay ina zany ozy izy fataro ozy izy fa ao anatin'ny vatan'ny olombelona anankiray dia misy toerana misy antsoina hoe varavarana anankiroa koa ao anatin'ny vatan'ny olombelona ary misy taova anankiroa indrindrandrindra izy tena mandray an'izay antsoina hoe présence na Hashem na Shechina na ny fisiny Hashem eto amin'ny eo ara-batan'ny olombelona zany aiza izy ozy izy moa valev moa zany antsoina hoe atido cerveau lev ny antsoina hoe fo tsy mahagaga zany raha ohatra ka hoe misy finoana hafa miteny hoe rehefa hoe misy afo mipetraka zany hoe ny fisiny Hashem dia misy asiana zay zany misy kisarisary ataon'olona hoe anatin'ny fo misy afo tsy mipotrapotra avy aiza fatany zay zavatra fa zavatra efa fantatry ny zanak'Israely izay mianatra teo any tena marina tany aloha fa izy zao vao ohatrany hoe hita taratra amin'ny ohatra hoe misy olona manao tableau dia misy hoe anatin'ilay fo zany misy afo io afo io dia hoe fahazavana or
zay ny teny teo. Or ashkhina le fahazavana ny shkhina misy fitaovana anankiroa izy zany fifandraisana an'io fahazavana io aiza ati-do sy ny fo. Ina dikan'izany? Na ohatra hoe ataontsika kisarisary ataoko aingakaingana fotsiny ati-do ny mieritreritra ao anatin'ny fieritreretana misy mila ampiana fahazavana fa tsy hoe mieritreritra fotsiny raisonnement raisonner zany olona mandahatra ny fahalalana raisonnement miaraka amin'ny fahazavana avy any HM fa raisonnement fotsiny tsy ampy tsy vitan'izay amin'ny fo koa misy olona zany ohatrany hoe mifikitra azafady amin'ny raisonnement nefa tsy mihaino ny fo nefa izy eto milaza hoe izy roa miaraka misy indray ny olona sasany amin'ny fony mihitsy izy no miaina fa ny raisonnement indraindray tsy manaraka nefa eto izy averiko ihany izy roa mila miara-miasa ary izy roa mila mifandray amin'ilay mandray amin'ilay fahazavana. Or izay zany mahatonga an'ilay hoe raha ohatra ianao mahita fampianaran'ny Benishret hoe fataro fa ao anatin'ny vatan'olombelona misy varavarana anankiroa fandraisana idirana idiran'io fahazavana io aiza ati-do sy ny fo. Opérage-ty dia zao amizay izy fanazavana Benishret. Azadina fa atsika izao resaka ny antsoina hoe lalàna mikasika ny fanasana tanana. Inona ny fidirana fandraisan'izay fanasana tanana sy ny ati-do sy ny fo. Hitantsika izy. Opérage-ty ata'am qui a le col ivré azafady Adam saura koar ashina shehi min darga de muta. Fataro izy fa ny ao anatin'ny vatan'ny olombelona Adam dia mifeny mpitaova be dia be ao anatiny hozy izy voalohany indrindra. Dia hozy izy kol evre Adam ireo tova rehetrarehetra Adama hozy izy misy ao anatin'ny Adama tora bekoa ashina mifandray ataontsika hoe ahoana zany andikasika an'ity dia vety fotsiny. Indray mantsy misy teny ilay izy amin'ny teny hébreu azy fa mitady izy amin'ny teny gasy koa dia somary sarotrasarotra amiko aloha zany ohatra amin'izao fa mizaka ihany ataontsika hoe miankina mifandray rehefa mandeha tsara zany ireo tova rehetrarehetra anatin'ny vatany Adama hozy izy dia ny hery azony zareo azahoany zareo miasa foana isan'andro vokatry ny fatoriana shina zany matory. Ina dikan'izay rehefa matory zany olona anankiray dia renouveler lasa vaovao foana ny hery rehetrarehetra azahoany mitova ao anatin'ny vatany olombelona miasa amin'iny andro iray iny andro iray ho avy zany rehefa avy natory. Dia izay hozy izy ny fandehan'ny tova rehetrarehetra ao anatin'ny Adama. Ary io zavatra io izy fataro fa rehefa hoe misy ny antsoina hoe fatoriana shina dia io izy any amin'ny dingana antsoina hoe fahafatesana dia mota. Inona dikan'izay? Ary zay ilay amin'ny teny gasy ilay hoe matory henontsika kely izay hevitra izay hoe maty matory. Dia hoe rehefa matory hozy izy ny anankiray manantona amin'ny fahafatesana satria izay ny fampianarana ao anatin'ny Torah ny fatoriana hozy izy dia ray apa-enimpolo ny fahafatesana. Zay anatin'ny Torah miresaka an'izay ary tsy Torah tsotra fa Torah ilay amin'ny hetsambaratelony. Ina dikan'izay anao zany rehefa matory manantona ny fahafatesana ray apa-enimpolo un soixantième ny fahafatesana hozy izy. Dia izay ny teny mety hoe mila manantona an'izay fotoana amin'izay fahafatesana izay ianao zay vao hoe verina tampoka velona rehefa mifo dia amin'ny fiverenanao hoe ohatrany hoe olona mitsangana maty tsy hoe ohatrany zay ilay hevitra ao ambadika ny hoe olona matory ny tena marina. Zay mahatonga ny hoe misy fomba be dia be alohan'ny hatoriana tsy hoe fomba fa misy vavaka atao ametrahana hoe ty hozy izy ty ny fanako izy apetraka zay ny hoe beyadeha afkid rohi ao am-pelantananao izy izy zay ny tenenina alohan'ny matory ao am-pelantananao HM ny fanako no apetraka dia matoky afa maray manina ho averinao ilay izy miaraka amin'ny hery. Zay ilay zavatra tenenina alohan'ny hatory. Dia ina zany tiany tenenina eto hoe ny azahoan'ny tova hery zany amin'ny maraina mila mandalo amin'izay fitady antsoina hoe fatoriana na maty matory.
dia koa izy amin'ny teny hébreu mota, mitovy ihany le fototeny maty, met. Inona zany dikan'izay ozy izy? Mitaova rehetrarehetra ny olombelona zany rehefa manantona anatin'izay dingana antsoina hoe maty na matory, dia rehefa mifoha izy dia mahazo hery vaovao. Koar, hery, izay no antsoina hoe hery koar. Inona amin'izay ozy izy? Mashe enken bemoar balev. Fa zao kosa ozy izy, misy taova anankiroa tsy tafiditra anatin'izany sokajy zany. Ny taova rehetrarehetra miditra amin'izany sokajy antsoina hoe fahafatesana, fa misy taova anankiroa izy tsy tafiditra amin'izany. Inona? Ny ati-do sy ny fo. Enken bemoar ou balev. Tsy mitovy amin'izay ozy izy ny ati-do sy ny fo, satria ny ati-do sy ny fo na matory anao na taitra anao aktiva foana izy. Fa hazo be shalom sanatria zany. Raha ohatra ka anankiray maty dia tonga dia hoe izay no antsoina hoe olona tena maty daholo ny tanteraka, maty ny vatana. Zay zany teneniny. Zay mahatonga anazy miresaka hoe fantaro ozy izy fa ny varavarana idiran'ny fahazavana anisan'ny Hashem avy ati-do sy ny fo. Kikol timtsa haishan cholam chalom ve'u ke'ilu mamash. Fantaro ozy izy fa amin'izay fotoana izay rehefa mitova zany rehefa vatany olombelona azafady matory, dia ny taova rehetrarehetra zany manantona an'ilay fahafatesana fa tsy maty. Zay no teneniko avy eo. Fa ohatran'ny hoe ralentir ny activité raha ohatra ka ataontsika amin'ny hoe teny fampianarana scientifique, ralentir ny activité fa misy fa inona moa ny fo sy ny ati-do activité tsy midina zany mihitsy. Dia zao fotsiny ozy izy. Ki lechol timtsa aishan cholam chalom ve'u ke'ilu mamash. Satria ozy izy rehefa amin'izay fotoana izay ny ati-do sy ny fo activité zareo zany activité cérébrale ao foana, ary ny fo koa midoboka foana tsy miova mihitsy hoe miaina le activité-ny. Zay ozy izy ny fototra ny cholam. Inona dikan'ny cholam? Tsindrimandry na nofy. Dia fantaro ozy izy fa rehefa olona anankiray zany ozy izy manofy vokatry n'ireo taova anankiroa ireo, ary rehefa fantaro ozy izy fa tena mitovy amin'ny olona anankiray mamash ny dikan'izany, ohatran'ny hoe olona mifo. Rehefa misy indraindray antsika rehefa manofy tena ohatran'ny hoe misy nofy tena izy, dia tena mametraka fampirenena rehefa mifo hoe nofy dia iny sa zavatra tena zavatra tena miainana. Zay misy dingana anatin'ny nofy, tsika tsy hiditra anatin'izay fa zay koa tantara lava be. Fa misy karazana nofy indraindray tena tsy fantatra intsony hoe iza no tena marina. Le anao mifo hoe no izy sa le tany miainantsika, mety anatin'ilay antsoina hoe nofy. Aiza ozy izy mifototra an'ireny nofy zany ozy izy? Ao anatin'ny fo sy ao anatin'ny ati-do. Dia angamba ny afaka zaratsika kely fotsiny hoe ny fantarina zany fa misy karazana nofy anankiroa farafahakeliny. Nofy avy amin'ny ati-do dia nofy avy amin'ny fo. Raha ohatra maka ohatra, ny nofy avy amin'ny fo satria isika amin'ny tena hoe fihetseham-po, émotion izay misy izy, fihetseham-po. Raha ohatra hoe tao anatin'ny andro miainana misy zavatra nandona ny fo na nampitsika ny fo, dia rehefa matory indraindray misy nofy mifandray amin'iny. Tonga dia fantatra zany fa ny source na ny toerana nandohan'ny nofy tamin'ny alina iny vokatry ny taova antsoina hoe fo, avy any nivoaka ilay zavatra. Dia misy koa ny sasany indray hoe anatin'ny réflexion, anatin'ny moire, anatin'ny cerveau. Iny koa rehefa misy indray ma somary sarosarotra kokoa fa zay fotsiny tsika tenena hoe indraindray afaka mifantarina zany ny nofy anankiray. Avy aiza ilay izy? Vokatry ny fihetseham-po ve? Na misy ohatra zao karazana nofy tonga tampoka nefa tsy mifandray amin'ilay zavatra iainanao andavanandro. Ohatra hoe falifaly anao dia indraindray na hoe tsy zavatra tsy eritreretinao dia tonga tampoka ilay nofy. Zay zavatra zay fantarina zany fa source an'izay voalohany indrindra ao anatin'ny ati-do zay izy fa tsy anatin'ny fo, satria ny fihetseham-po ny fo indrindra mihetsiketsika be, émotion zany na positif na négatif. Dia misy fandraisana fa zay io zany fa tsy te hiditra lalan'izay fa tsy izay ny tanjona hitrana avy eo akany. Ou mara achalom hu bemoar. Zay zany ozy izy. Fantaro ozy izy fa misy dingana voalohany. Raha anao ozy izy mahita nofy dia ny fo mi-influencer ny moar, fa ny source ny nofy ozy izy ao anatin'ny ati-do. Mara achalom rehefa mahita mar-e avy amin'ny re-e, tazana maso, misy zavatra tazana maso zany ao izy dia ozy izy achalom hu bemoar ao anatin'ny ati-do. Vechen alev hu gam be'er shina vekemo shekatuv
any iasiana biby air. Fa fantary fotsiny izy fa na de ao anatin'ny ati-doha izy ny fototra ny inona moa ny nofy, ary zay koa zavatra hitan'ny olona antsoina hoe scientifique, rehefa manofy ny olona de jerena ny activité cérébrale, misy oscillation ngeza be. Zay no antsoina hoe phase ino izy teo sommeil paradoxal. Any amin'ny sommeil paradoxal iny ohatrany hoe mihetsiketsika misy activité ngeza be tampoka ny cerveau nefa le olona matory sady tsy mahatsiaro tena. De any mitranga am'zay ny nofy, ary io sommeil paradoxal io rehefa jerena ny ino zany hoe ny halavan'le izy vetivety kely. Raha ohatra tsika matory de ataontsika hoe 3/4 ny fatoriana, ny ora fatoriana tsy de mihetsiketsika sisan'izay ohatrany hoe fihetsiketsehan'ny ny activité cérébrale zay, fa ny 1/4 fotsiny, eny fotsiny ianao no misy an'izay zavatra zay. Nefa hoy izy ny scientifique amin'ny fotoana iny ianao no miverina daholo ny hery. Miverina tampoka ny herinao de mahatsara anao rehefa maraina hoe natory tsara za fa miverina daholo ny hery. Zay zany zavatra fantatry ny scientifique hoe ny ao anatin'ny sommeil paradoxal rehefa mihetsiketsika tampoka le cerveau de any izy no iverenan'ny hery azahoan'ny olona rehefa avy matory, ny hoe sommeil réparatrice na torimaso nanamboatra réparatrice. De nefa inona tenen'ny Khamim olon-kendry tany aloha, efa fantatry zareo zany tena marina, ilan'le opération ataontsika hoe IRM nahitana an'izay, fa fantatra fa hoe amin'io fotoana io ny cerveau sady mirenouveler ny hery satria eo ny miditra ny antsoina hoe or shkina, izy moa manome hery tsy ny nahary. De iny hoe or fahazavana, shkina ny Hashem, de mitondra ny hery. Fa tsy vitan'izay fa ao koa no misy ny antsoina hoe nofy. Ary zay koa taratry ny scientifique taty aoriana hoe rehefa manofy izy ny olona ao amin'io toerana antsoina hoe sommeil paradoxal io no misy ny nofy. Fa ankoatran'izay tsy de nofy, tsy nofy ohatrany hoe fanomanana an'le vatana azahoana atongavana amin'izay toerana antsoina hoe sommeil paradoxal zay. Zay tasy. Hoe Khalom, ok. Araky ny voatelo izy ao anatin'ny shirashirim, any iasana voatsotra anatin'ny shirashirim quantique de quantique hoe zao any iza dia matory fa ny foko izy de mifo. Tinitenena am'izay hoe fantary fa na de matory ny vatanao, ny fonao de ny fo izy activé foana. Tasy. Ve ata amki moar ou mechesed mesod chokhma behalev ou mesod bina ou kemo shekatuv ptichat eliaou zakhotov. Zao izy zany zao zay sika mitondra tsambaratelo le zavatra rehetra andresan'ny teo satria hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe inona ny fandraisan'izay sy ny fanasana tanana, le lalàna fanasana tanana. Sy ilay pasokona ilain'ny Ben Ishraï mikasika an'le hoe ny mpanomboky Moshe hozy izy ao anatin'ny tranoko de izy no tena azo atokisana indrindra. Azadiny le pasoka zay ny pasoka napetraky Ben Ishraï voalohany. Inona zany ny fandraisan'ny zay zavatra zay hoe Moshe zany no azo atokisana anatin'ny tranon'ny Hashem. De rehefa tsika tonga tany amin'ny Jérémie, Yeremia, niresaka asika hoe ny toeran'ny Hashem izy misy varavarana. De raha aza alohan'ny idiran'ny Yehuda ao anatin'ny toerana io, mila manaraka ny lalànan'ny Hashem izy fa tsy tafiditra ao anao izy. Ary nametraka fitandremana koa Yeremia hoe tandremo tsy ho disoina, tsy voafitaka ny olona anao hoe aty hozy izy le toerana fa tsy ao. De vita zay de indray teny Ben Ishraï, fantary hozy izy fa vatan'ny olona anankiray izy afaka tenenao hoe tempolo, ary tsy vitan'izay fa misy varavarana anatin'ny vatan'le olona. Varavarana anankiroa indrindra hozy izy no idiran'ny antsoina hoe or ashkina na le fahazavana. Shkina le fisiny Hashem, inona reo varavarana roa reo, fantary fa io ny tova, antsointsika hoe ati-doha sy fo. De teo tsika niresaka am'izay hoe ati-doha sady mifandray amin'ny fahazahoana hery rehefa mifo, fa ao koa ny toetra ny antsoina hoe fanofisana, nofy. Zay zany ataontsika mifitsitsika kely teo zany lalana nandehanantsika. Ohatrany hoe hatramin'izao zany mbola tsy fantatra hoe inona ny fandraisan'izay sy metilat adaim na fanasana tanana sy ny bénédiction atao aorian'ny sakafo. Zao izy zany. Voalohany tokony zavatra tokony fantarina fa ny moar na ny ati-doha ho misod chokhma, ny ati-doha izy dia
mifikitra amin'ny tsiambarately antsoina hoe khokhma. Iny antsoina hoe khokhma fahendrena. Verina ihany le tantara. Rehefa misy zany ny fahendrena zany miaraka toetra ao anatin'ny atidoha, zay ny zavatra voalohany mila fantarina ozy izy. Ary tsy vitan'izay fa ary lève ny fo ozy izy besode bina. Bina indray intelligence. Anatin'ny fampianarana ny Torah zany ozy izy rehefa miteny anao bina na intelligence dia mifototra anatin'ny fo zay. Rehefa miteny indray anao resaka ny anankiray hoe khokhma na fahendrena ao anatin'ny atidoha zay. Aveo koa mbola fanokafana misy kazo be dia be ao anatiny fa zay zany teneniny Benisra eto. Kemo shekatuv araka ny voasoratra Eliahu anavi ny mpaminany Elisha zany Eli fa Elisha. Eli ao anatin'ny boky nosoratany hoe khokhma mocha bina lev liba. Zay mihitsy ozy izy niteneniny tany hoe khokhma ozy izy ao anatin'ny atidoha moach ary bina na intelligence dia ao anatin'ny fo. Yadoa de khokhma ou bina kechad niafkin ou kechad sharin. Fantaro ozy izy fa reo zavatra roa reo ny atidoha na zavatra ny khokhma sy ny bina na ny fahendrena sy ny fahaizana sy fahalalana tena marina zany izy zavatra anankiray ihany. Raha mijanona kely fotsiny isika eo ny fahalalana tsisy fahendrena tsy mety tsisy satria nitsaranao izy nefa satria ny tany fototra ny voalohany izy roa anankiray ihany tena marina. Ny fahalalana sy ny fahaizana tsisy fahendrena tsy mety. Ny fahendrena fa tsy ampy fahalalana tsy mety koa. Satria zay teneny anankiray io fotsiny izy io, ny fototra an'izy ireo dia anankiray na dia ny toetra arany hoe ny fo sy ny atidoha. Zay koa zany afaka resahana hoe ny olona miaina amin'ny fo zany tokony ampiana ny fahendrena antsoina hoe khokhma. Dia ny olona hoe anatin'ny khokhma indray mila tokony misy fo izy satria rehefa ny khokhma ihany mitondra mety ohatran'ny hoe tsy zaka ny olona ny be sy ny maro satria ohatran'ny hoe olona tsy manana fihetseham-po. Fa tena hoe zavatra lalana andehanany mahintsy. Zay no mahatonga ny antsoina hoe olon-kendry. Ny olon-kendry nefa tena marina ny olon-kendry sady mahita ny fahamarinana izy fa sady mitandrina koa ho an'ilay olona tsy mahazaka ny fahamarinana. Zay no tena izy tena marina. Fa tsy hoe hitany ny fahamarinana dia tonga dia tenenina zao no izy fa hitsana zany dia tsy mahazaka dia tsy mahazaka dia miala. Fa mila hoentina ilay fahamarinana miaraka amin'ny fahendrena. Zay ilay izy tena marina. וכן הלב והמוח כאחד, הוא כשהמוח פועל פעולתו בחוכמה, במחשבה, הלב פועל בכוונה. זו מזהר, מנום כאיז. فتارو زيز فني أكسيون نني بوكتشني ni asan'ny atsika hoe asan'ny atidoha dia antsoina hoe marshava zany eritreritra fa eritreritra fandalinana ohatrany hoe marshava tena marina avo kokoa no antsoina hoe kavana satria rehefa adika masy ny kavana ataontsika hoe intention ataonao rehefa ohatra hoe manantanteraka zay ny tenentsika tamin'ny voalohany hoe ohatra zao zaho hoe anasa tanana zay le mitsova eto manasa tanana za ataoko le izy amin'ny fihetsika tena vitako le izy hoe manasa tanana maka alefako rano dia ataoko amin'ny tanana dia intention nefa ao anatiny tsy ho hitanao le izy fa ao anatin'ny fo le hoe manasa ny tanana za tsy hoe anasa tanana fotsiny dia hoe adio araka ny zavatra hita maso fa fantatro fa misy loto ara-panahy koa mipetaka ao anatiny ao amin'ny ho tanana zay ny fianarana moa zay zay ny mandalina ny fahalalana dia fantatro fa ino no asoroko ao miaraka amin'ilay zavatra hita maso. Dia inona no antsoina an'izay zavatra zay hoe fantatro ao izay zavatra zay anatin'ny kavana, bina, intelligence, fo. Zay zany antsoina hoe kavana, zay zany dingana voalohany. Dia ny dingana faharoa indray nefa antsoina hoe marshava indray dia maty nisika ahoana andikana an'izay ny teny gasy satria marshava fandray amin'ny fomba fieritreretana ihany le izy fa any tena any amin'ny atidoha le izy ny tena marina ny dikan'izay ohatrany hoe
fieritreretana fa amin'ny magnano zany marche va zany raha ohatra izy amin'ny teny frantsay kavana intention de marche va pensée ahoana nefa amin'ny teny gasy raha ohatra dika izy intention zany ohatra hoe tsy manao asa anankiray fatany zany ianao fa misy antony ao ambadikany de le antony iny no mila ataonao anaty mila ho fantatrao rehefa manantanteraka ny zavatra zay zany atsotsika hoe kavana fa ny pensée indray ilay hevitra ao ambadikan'le zavatra ataonao inona ny antony nanaovanao an'le métier latadaima inona ny antony nanaovanao an'le anasana tanana raha tsy manasa tanana ve ianao de inona ny mampiova an'izay amin'le zavatra ataonao ao aorianan'izay raha ohatra hoe ihinana isakafo ampidiniko amin'ny ara-batana fotsiny zany izy hoe zavatra hita maso hoe raha ohatra zao olona anankiray avy milalao tany ivelany de andeha sakafo izy fantany fa hikasika sakafo anasa tanana izy tsy anasa tanana ny antony zany hoe satria apiditra sakafo anatin'ny vatana izy nefa izy tany ivelany misy loto ny tanany de anasa tanana izy mba ho adio am'izay ny zavatra rehetrarehetra ampidirina anatin'ny vatany madio raisina zany zay hevitra zay eo ara-panahy misy an'izay mihitsy ao ara-panahy raha ny tena marina ny zava-misy amin'ny ara-panahy no taratry ny zavatra hita eo amin'ny ara-batana na zavatra hita maso ny dikan'izay nandeha tamin'ny toerana anao na misy toerana anankiray tsy hitanao fa misy loto le toerana loto ara-panahy de fantaro fa ho an'izay olona manana dingana ara-panahy avo mahita an'le izy hita an'le loto fa ho an'ny be sy marina reny mbola misy dingana mila tratrarina zay mila fahamasinana mila zavatra tandremana fa napetraka zany le lalàna ho an'ny vahoakan'Israel hoe mety tsy manana an'izay dingana zay fa tonga de tenenina hoe fantaro fa misy loto ara-panahy mipetaka amin'ny tananao ary io zavatra io miditra anatin'ny vatanao ary fantatsika fa ny olombelona tsy ny vatana fa ny fanahy dikan'izay tahaka ny olona hihinana sakafo misy loto de mampiditra loto anatin'ny vatany mitovy amin'izay koa hoe tahaka ny olona anankiray satria ny olona koa tena marina ny fanahy ny olona araka ny fitenitsika malagasy ny fanahy io koa mety voaloto raha ohatra ka mampiditra sakafo misy loto ara-panahy zay zany le tambaran'le zavatra anankiroa hoe marche va zay zavatra zay pensée le izy le antony le zavatra anaovanao an'le izy fa tsy le hoe tsy le antony fa le hevitra lehibe mandrakitra an'le asa ataonao eto amin'ny tontolo hita maso zay zany teneniny fantaro izy zany fa ny hery na ny vokatry ny moara na ny ao anatin'ny ati-doha de antsoina hoe marche va zay angamba no metazomina amin'ny teny hébreu marche va le izy de rehefa miresaka indray tsika anatin'ny hoe kavana fantaro fa ny toeran'izay zavatra zay ao anatin'ny fo qui Moar marche va bemoar ve akavana balev kenoda de la reine Moar ve alev hem levadam nikraim echal Hashem satria fa zay ozy zany satria ireo zavatra roa tsy afaka misaraka hitantsika fa na de manazava an'le izy zany za zao ohatrany hoe sarotra mampisaraka ny hevitra sy le hevitra mitovy nanankiray ohatrany hoe hevitra atsika hoe kavana intention nefa intention zany tsy mifanalavitra ny antsoina hoe pensée na ny fieritreretana amin'ny teny gasy izy sarosarotra mihitsy ary mandika an'le izy mety hoe misy mahafantatra an'le teny amin'ny teny gasy fa de zay ny tenena hoe zay zany teneny benisray eto fantaro fa ireo zavatra ireo no tena marina anankiray ihany aza sarana le izy rehefa manantanteraka zany ianao action aza dininy ao anatin'ny fo ataonao le izy ho ampo ohatrany hoe ho anasema tena atolotranao ho anasema le zavatra fa tsy vitan'izay mila manana ny dingana anankiray marche va indray kavana anankiray hafa mihitsy avo be azahoanao hoe tsy ataonao fatipatany le zavatra fa misy antony de ao anatin'ny eritreritra ao no manao an'izay zavatra zay de ino am'izay izy teneniny am'izay rehefa de la reine Moar ve alev hem levadam nikraim echal Hashem zay ozy izy mahatonga ny olon-kendry rehefa mitenytsika hoe fo sy ny ati-doha de io no antsoin'ny olon-kendry hoe echal Hashem io no antsoina hoe varavarany Hashem verina tamin'le pasokiny Yeremia na Jeremia tsika satria zay no teneny hoe tandremana aloha izy voafitaka ny olona ka milaza hoe ty le varavarany Hashem ty le varavarany Hashem echal Hashem hema zay ozy izy
ina zany tia mitenenina anatin'ny tantaran'i Jérémie, misy dingana voalohany arabaka teny zay hoe mpisaty hoe tena misy varavarana misy zany misy toerana anankiray any amin'ny tanin'Israël antsoina hoe Echal Hashem na varavarana natokana ho an'i Hashem. Fa zao zany Benisraï satria zay ny fampianarana ny Saoly sy ny mpisaty sy ny Remezy le dingana telo hafa azahoana ao an'le texte dia hoe fantaro fa ao anatin'ny fo na ao anatin'ny ati-don'olona anankiray mety ho voafitaka koa izy. Zay ny tia mitenena eto satria zay no nahatonga anazy napetany tonga dia niteny izy hoe fantaro fa ao anatin'ny vatan'olombelona misy varavarana anankiroa zay mifandray varavarana tokony ho an'i Hashem le izy. Fa io zavatra io izy mila olona manaraka ny lalànan'i Hashem ary tsy voafitaka mba ho tenenina hoe mba ho tenenina fa tsy voafitaka zany ny olona zay ny tia mitenena eto. Fantaro izy fa io no antsoina hoe Echal Hashem. Dia raha hoentiko ihany zany le fanazavan'ny Benisraï hoe raha ohatra zany hoe amin'izay dingana zay ny olona anankiray zany mety hoe voafitaka ara-tsaina. Iny dikan'izay hoentin'le olona ara-tsaina na hoe ny intelligence zao aty no misy ny intelligence fa ny intelligence anareo ny zavatra misy ao amin'ny tanindrazanareo tsy izy. Mety voafitaka le olona amin'izay fotoana zay. Misy koa nefa voafitaka ara-po le hoe finoana hoe aty no finoana tokony hoentina fa le zavatra nananareo teo aloha diso. Tsy izany tena an'izay fa averiko ihany mpaminany Jérémie, Irmia. Teny izy hoe tandremy mba tsy voafitaka ara-po sy ara-tsaina. Satria inona ny teneny tsy voafitaka anareo hoe Echal Echal ito izy ny varavarana Hashem, ny varavarana Hashem. Inona zany kodin'izay? Ny fo sy ny saina. Voafitaka ara-tsaina manjary ohatra zao maka an'ilay tantarantsika afrikana tena marina manjary simba ilay tantaran'ny ray aman-dreny tany aloha naratsiana. Simba ara-tsaina zany ny vahoaka. Simba niza ary zay mihitsy ny tanjon'ny mpanjanaka averiko ihany za tsy hoe tiana misy hoe rasisme na sazina fa zay ny zava-misy. Ny mpanjanaka ny tandrony zareo voalohany indrindra nandefa missionnaire aka ny hoe iza tsara reto mponina reto dia sombana ny fitainana. Zay ny tanjona. Tsy diso tsy manana fa miresaka tantara. Dia zay zavatra zay nefa efa niresahan'i Jérémie ao anatin'ny bokin'ny Torah, ao anatin'ny profeta Irmia. Ny saina zany voafitaka. Voafitaka ny saina tsy vitan'izay fa miaraka amin'ny saina ny fo. Dia zay koa nefa zavatra fantan'le mpanjanaka hoe rehefa azonao ny saina dia raisiko ny fo. Ao anatin'ny fo no misy ny antsoina hoe emona, zay ny resantsika teo, amen, toky fa emona zany finoana. Rehefa dika ilay izy finoana no antsoina hoe emona. Dia fitahana koa zany ny finoana, hoentina koa zany le olona satria efa simba ny saina dia hoentiny ny finoana. Dia ireo zavatra roa izy rehefa bloquenao, rehefa voafitaka zany tsy afaka miditra intsony Hashem ozy izy. Zay ny teneny Irmia. Tsy afaka makao Hashem. Tsy afaka miditra amin'ny vatan'le olona intsony. Tsy tsisy intsony ny hasina. Ary tsy vitan'izay fa ny tena marina raha mijerisika ny taloha misy fomba, tsy hoe fomba. Ny olona anankiray raha ohatra hoe miresaka antsika hoe hasina anatin'ny toerana anankiray misy fady. Nefa inona ny zavatra noentin'ny mpanjanaka sy ny finoana noentiny mamoha fady ny zavatra tokony fadiana lasa azony atao. Tena ohatrany hoe sombana mihitsy zany ilay varavarana idirana Hashem ao anatin'ilay olona. Tsy vitan'ny sombana fotsiny amin'izao hoe ara-batana tena hoe vonoina ilay olona tsy izay mihitsy. Fa ny tandrony zareo tena hafa mihitsy ara-panahy ary tsy vitan'izay fa ny ati-dofo sainana sy ny fo finoana potika tanteraka miaraka amin'ilay fady ara-batana dia lasa afaka mihinana sakafo voaraha zany manimba ny hasina. Zay ilay hoe rehefa tsisy ny hasina zay ny tenena Hashem anatin'ny Jérémie tsy afaka miditra, tsy afaka manatona ny Hashem anao na tianao na tsy tianao. Nefa resahana ilay olona hoe tsy maninona tsy mila tsy ilaina izay zavatra zay fa naratsiana daholo ilay fomba rehetrarehetra tao aloha dia tazomina. Ohatran'ny hoe misasa mandro zay vao afaka miditra amin'ny toerana masina. Tsisy olona vitsiana ny mitazona an'izay. Ny fadimbolana misy vatarina koa fa ny fomba malagasy. Rehefa misy tonga ny vehivavy anankiray amin'ny fadimbolana mizara miala amin'ny toerana anankiray mihitsy izy. Miaina amin'ny toerana iray satria misy loto manjary midina zany ny hasina. Tsy hoe fanambaniana ny vehivavy zay fa fahalalana ny zava-misy ara-panahy. Fa ilay zava-misy ara-panahy misy misombana, simba. Tsy izany tena izay velikany fa vokatry ny zavatra nytenenin'ny Benisraï eto miaraka amin'ny profeta Irmia sy parasha nivakitsika mikasika ny Moshe hozy izy ilay olona nahazo natokisana Hashem indrindra, Moïse.
إلى آخرين أوكي. ואמרתי רמז נכון על זה מוח לב עם האותיות עולה צדיק היא. זה מה שיש במיצ'ן לי كلا ao amin'ny anatin'ny hoe renin-tsoratra. Fantaro izy izy fa ny lanja nisy satria fantatra fa ny renin-tsoratra hebreo misy isany alefa ray, bet roa, gimel telo sy ny sisa sy ny sisa. De fantaro izy izy fa ny lanja nisa rehefa manoratra anao hoe moar sy lev, moar le atido de lev fo de ny lanja nisan'io izy 91. Satria moar zany tezitsika mem 40 vav 6 het 8 manome 54 de lève l'amende 30 bête 2 32 34 plus 32 izy izy 54 plus 32 manome normalement 86 face 81 eto misy 18 86 io izy fantaro fa io le fikambanan'ny iod ke vav ke le anarana shem tetragramme iod e de vav e sy le anarana fiantsoana anazy koa anankiray adonai adanot alef dalet nun iod raha atao zany ny lanjanisan'ny iod ke vav ke anarana shem sy iod ke vav ke tetragramme sy le adonai de manome 91 koa le izy fa tsy miaraka amin'ny kolel tena marina. Fa mbola tsy manaraka miditra an'izay fantaro izy zany fa ireo ny atido sy ny fo rehefa soratanao amin'ny teny hebreo de mitovy lanjanisa amin'ny anarana shem anankiroa izay hoe iod ke vav ke sy adonai. De nefa ireo rehefa mianatra rehefa mandalina ny tsimbarateny torah am'izay iod ke vav ke anarana hoentina shem rehefa amin'ny rehefa atsotsika hoe amin'ny rehefa atsoina hoe iseho amin'ny la sy miteny za hoe le la fa la masculin de rehefa amin'ny vehivavy indray atsoina hoe tsy hoe vehivavy vavy rehefa hoe iseho amin'ny endrika na anatanteraka zavatra anankiray amin'ny endrika atsotsika hoe vavy Hashem de maka an'le anarana hoe adonai adanit de rehefa roa mitambatra izy izy manome moar sy le vina dikan'izay ny tenenio ונעשה על ידי קידושתם ותאורתם. fantaro izy izy fa raha ohatra zany ianao mampitambatra an'ireo anarana shem anankiroa ireo le iod ke vav ke sy adonai de mitondra fahamasinana kedushatam ary tehora ary fahadiovana aiza ao anatin'le varavarana natokana ho an'ny Hashem. Ino ireo varavarana ireo? Le tovanao anankiroa ny fo sy ny atido. Zay zany efa tafiditra anatin'ny dingana antsoina hoe kavanatsika rehefa miresaka an'izay satria fa manomboka mampiasa ny anarana Hashem, mampiasa ny anaran'ny ilay nahary izay nizaraina Hashem tena marina ho ampiasaina. Amin'izay fotoana izay zany raha ohatra ka te hampidina na hoe hanamboatra, hanampy an'le satria hoe mety hoe very zany le tsy hoe very fa misy loto ilay fomba fisainana na misy loto ilay ao ara-po de atao izy izay ihody zay antsoina hoe fikambanana apetao le anarana shem anankiroa iod ke vav ke sy adanot fa mitondra hasina ho anao le zavatra misy hasina izay hoe ara-panaly izy manala tsikelikely an'le loto anatin'le fo mba tsy ho averiko ihany mba tsy ho voafitaka intsony satria fitaka no azon'le zanak'Israela de nanjary nandeha amin'ny lalana hafa. Zay zany tenenin'ny Benisra eto ary zay tsy Benisra zay fa ao anatin'ny sefer Zohar sy ireo olon-keny tany aloha be tany fampiresaka an'izay. De anasany okay VM ke minyan echal zay izy izy zay koa izy 5 6 amin'izay fotoana zay izy zay vao afaka antsoina echal na varavarana ireo tova anankiroa zay nisy loto ireo. Im nekodot chez M tiré ve mipata dia efa miditra amin'ny tafiditra anaty antsoina hoe nekodot indray zanatsoratra rehefa alainao izy ny gematria ny echal ahoana zany rehetra fotsiny mety hiditsika azy izy zay mantsy efa somary mety hoe echal izy io
50, 60, 70, 80, 90. Lafa ataoko apipileko fotsiny satria tsy manjary somary teknika, misy teknika kely mantsy ato satria zay le anatin'ny anatin'ny toera rehefa mianatra ny tsiambaratelo tsy maintsy miditra amin'ny zavatra somary lalindaligna fa ezantsika hazavana atao moramora dia ajanona eto aloha ny amin'ity les attachés. Zao izy izy niteneny teo ataoko résumé moire ohatran'izao ny fanaovana azy moire même vave het dia lève na fo lamed bed. Ok, raisitsika izy izany ny lanjanisan'izy roa manome tsadik vave même fatatsika fa 40 40 ty 6 ty 8 dia manome zany 54 eto 8 zafady ny het 54 na 450. Lève indray lamed 30 telopolo bet ny lanjanisany roa dikan'izay roa amby telopolo 32. Dia rehefa tambatra hozy izy ireo lanjanisan'izy roa manome tsadi normalement vavy le izy fa tsy alef satria tsadia 90 5 6 7 8 normalement pour ty misy kely diso zafady Olatse non 91 zany diso. Misy diso anatin'le ino moa le anatin'ity site ity tsy tradi alef le izy fa fa p alef mila iny zany io izatsika fa na dia anatin'ny site internet indraindray le olona rehefa mandika satria maka le izy avy amin'ny soratanana dia madika amin'ny ordinateur indraindray misy le olona mpandika azy misy nandiso dia izay mila fantarana hoe mila mahafantatra an'ilay izy ihany sao dia manjary miteniteny foana sanatria izany 80 p 80 dia 6 vavy ty zany valopolo ty enina dikan'izay enina amby valopolo zay aloha zany ny gematria na ny lanjanisany moire sy lève na ny atido sy ny fo rehefa amin'ny teny hébreu. Vita zay hozy izy. Io hozy izy nefa raha ohatra ka te hamerina ny hasiny amin'ireo fitaovana anankiroa anao dia atambara hozy izy dia anarana schème tétragramme iode ke vave. Zarako hoe zany zafady tsy nizarako izy teo. Zao le izy zafady. Eto le zavatra. Moire 40 izatsika eto ty dia atambara hozy izy anarana schème ty iodike vavike miaraka amin'ny anarana schème anankiray Adonai na Adanout izy raha ohatra ka tsy te hanonona azy satria mianatra zao dia afaka miteny na hoe Adonai. Ireo anaranareo tsy tonontononina fatana satria tsika mianatra Torah dia afaka manonona za. Ao ivelan'ny Torah tandremana ny manonona an'ireo satria araka ny lalàna anatin'ny didy folo azo manonona foana ny anarana schème.
dia gematria andreo na nanjanisan'ireo ty 26 maniny satria iody 10 he 5 vavy 9 he 5 dia adanody indray 6 60 65 maniny satria alef ray dalety 4 nono 50 iody 80 efa tambatra 80 zafady 10 efa tambatra izy rehetrarehetra dia manome 580 dia efa tambatra zany ke zany mandeha aingana loatra zafady fa efa tambatra zany 580 miaraka amin'ny 420 zany tena zany keny no nandeha aingana zany diso teto fa tsy ny fandikana azy fa hitantsika Elizabety dia 1/70 ary marina zany ilay zavatra teneny teto dia atsika zany fa mila tsy mandeha aingana efa mianatra Torah fa indraindray mandiso ny marina na manamarina ny diso fampianarana daholo zay dia ty zany teneny teo hoe tsa na 90 nefa fanontaniako zany ahoana no ahitana 91 eto nefa rehefa atao ny calcul tsy tafiditra ao ny tsy mitovy ilay izy ny calcul ataontsika plus satria zay ilay antsoina hoe kolel zay rehefa zatra manatra anatin'ny Torah misy ny antsoina hoe kolel ny kolel zany ohatra zany hoe azavako ny antsoina hoe kolel ohatra zany resaka hoe tanana dia ny ratsan-tanana misy anaky 5 amin'ny tanana iray fa izy rehetrarehetra rehefa izy 5 miaraka dia zay ny antsoina hoe tanana dia izy rehetrarehetra miaraka zany isa anankiray ilay izy tanana zany anankiray zay nefa misy anaky 5 ao anatiny zay ny antsoina hoe kolel tiako tenena hoe tiako manazava zay amin'ity fotoana ity zany ahitana ny isa antsoina hoe 91 amin'ity hoe moah sy lev satria nisana daholo ny kolelny renitsoratra mem vav het lev lamed bet anaky 5 zareo ary 5 renitsoratra ao dia ny fitambaran'ny nanjanisan'izy roa zany aloha voalohany 9/20 fa ampinao an'ilay kolel anaky 5 ilay renitsoratra zay ilay izy dia zay anao vao mahita an'ilay 91 zay mahatonga ny hoe Benisray mandeha aingana be satria fantany zany zavatra zany raha ohatra isika mamaky ny fanazavana tsy tonga tsy makany izy fa zay ilay ilainan'ilay mpampianatra satria zay ny voaraiko avy amin'ny olona nampianatra anahy zay ilay hoe lova tsofina misy lova voatazona ny zanak'Israela fa tsy ambara any ivelany fa ny zavatra voasoratra be sy ny maro afaka mamaky any fa ny fomba fanazavana azy raha tsy nanana antsoina hoe masora na olona mampita ny lova avy amin'ny lova tsofina ary eo tena hoe afaka miresaka hoe lova tsofina satria ny anankiray miresaka avy amin'ny vavy dia ny anankiray mandraina ny tsofina dia efa azo iny dia miampita amin'ny taranaka zay ny lova tsofina dia ny lova tsofina eto fantatra zany fanaovana an'ity hoe marina fa rehefa atao ny total ny hoe 54/32 86 ilay izy fa ao aiza no ahitana an'ilay 5 farany satria ny 5 farany antsoina hoe kolel zay mifandray amin'ilay renitsoratra 5 izay manoratra an'ilay moah sy lev dia zay zany teneniny veriko amin'izay zafady tsy mara maka fotoana kely satria eto tsy maro teknika ilay zavatra zay ozy izy reto anarana sema roa reto mitombo lanjanisa amin'ilay tova resantsika teo ilay fo sy ilay atido dia ozy izy reo anarana roa reo izy mitondra ny kedosha na hasina ary mitondra ny tahara na fahadiovana tiany teneneny zany raha tsy misy hasina ary tsisy fahadiovana dia misimba foana ireo varavarana anankiroa ireo na antsoina hoe atido sy ny fo
Ary am'zay fotoana zay voafitaka foana zany le olona mandrapahitany an'izay hoe hasina sy ny fahadiovana. Zay mahatonga ny anatin'ny Torah feno halakha mikasika ny fanadiovana sy ny fitandremana ny hasina. Tsy ny Torah iray nefa misy an'izay fa jery todika fotsiny tsika tsy de mijery lavitra ao amin'ny fombantsika taloha de fitandremana ny hasina sy fitandremana ny fahadiovana. Misasa rehefa ohatra hoe makany ohatra sika rehefa tonga ny alamady be de inona ny fataon'olona mandeha misasa satria mitapitra ny taona hamiditra amin'ny taona vaovao de misasa mba ho adio ara-batana zay marina fa ara-panahy miaraka amin'izany. Rehefa azo ny fahadiovana de tafiditra moramora anao any amin'ny toerana masina na ataontsika ny hoe toerana misy Hachem, misy hasina. De ahoana fampidiran'ny hasina? Avy amin'ny odikevavike. Ny fahadiovana avy amin'ny Adonai, Adanoty. De am'zay fotoana zay zany rehefa misy an'izay zavatra roa zay manomboka tandremana de tsy voafisaka tsony hozy izy ny saina sy ny fo. Tazomina zany hasina. Ahoana fitazomana hasina? Jerena am'zay ny lalàna napetraky Hachem. Tandremo ny zavatra hoanina, tandremo ny zavatra jerena, tandremo ny zavatra inoana. Ahoana fitazomana ny fahadiovana? Misy ny antsoina hoe mikvaot. Alohan'ny sakafo manaova netilat adaim manasa tanana. Ny antsoina hoe taharata mishpacha. Ny fahadiovana ny fianakaviana zay misy sedera anankiray mihitsy na programa anankiray napetraky ny olon-kendry mikasika ny fahadiovan'ny tokantrano. Manomboka amin'inona? Fadimbolana. Nefa avy eo koa rehefa mandeha any ambanivohitra mahita an'izay fomba zay tsika amin'ny fitazomana hoe vao tafiditra ny fadimbolana ny vehivavy voalohany indrindra apetraka amin'ny toerana anankiray hafa izy ary tsy afaka miditra amin'ny toerana misy hasina, tsy vitan'izay raha tena marina tokony tsy mahandro sakafo mihitsy aza. Zay halakha anatin'ny Torah, lalàna zay koa hoe satria izy anatin'izay fadimbolana zay ina dikan'izay misy antsoina hoe tomatomety na loto avy amin'ny fahafatesana. Avy zay fahafatesana zay ilay atody anankiroa zay tsy nahazo tsy nisy fécondena zany, tsy nisy fécondation dia maty le izy. Considérena hoe tsy hoe considérena misy fahafatesana ao satria tsy vita zany le fécondation zany azahoana aina satria inona ny fanohitra amin'ny fahafatesana? Ny aina. De rehefa misy an'izay zavatra zay ao anatin'ny vehivavy mihitsy zay misy nitranga. Io fahafatesana io nefa mamoaka antsoina hoe tomatomety na loto ny fahafatesana. De zay zavatra zay nefa tandremana be araky ny lalàna anatin'ny kohanim na ny mpisorona koa tsy afaka mifanerasera amin'ny fahafatesana zay koa anatin'ny parashat vakitsika tamin'ny farany teo. Zay zany hoe tandremana ny fahadiovana sy ny hasina. Mazava ho azy zany ny fomba sy ny fady rehetrarehetra zay tazaratra ao anatin'ny Torah ary avy eo koa todika kely fotsika amin'ny fomba sy fady malagasy tonga de mazava be hoe mitovy ihany ke zany le zavatra lalàna napetraky ireo ray aman-dreny tany aloha. Matoa ny ray aman-dreny laza hoe zao tandremana, ty ajao, ty misy fady satria mahafantatra ireo voalohany indrindra ny hasin'le toerana sy ny hasin'le olona sy ny hasin'le trano sy ny sisa. Tsy vitan'izay tiana atao maka rano velona, maka rano mahery rehefa ohatra hoe manao forazaza. Misy antony daholo zany satria fomba miaina miaraka ara-panahy sy eto amin'ny tontolo hita maso sy hita maso ny tena marina ny ray aman-dreny tany aloha ataontsika zay fotsiny izy angamba. Fanaraka amin'ny Torah mihitsy le zavatra. Ezat Hashem. De zay hozy izy de lasa amizay verina aketsika amin'ny toerana resan'ny Ben Ishray. Avaya Adanoty io izy fantaro izy fa le 91 io koa izy mitovy amin'le gematria na lanjanisan'le teny antsoina hoe Echal na le varavarana. Hitantsika fa zavatra rehetra ke ao anatiny daholo. Inona tenenintsika teo le varavarana itoeran'ny Hachem hidiran'le fahazavana izy ao anatin'le atido sy ny fo. Jereo izy nandanisany atido sy ny fo amin'ny teny hébreu 1:70. Fantaro izy fa io mitovy amin'ny anarana Hachem Yudkevavke sy Adonai. Mitovy nanjanisany 2:70. Ary tsy vitan'izay fa le teny amin'ny teny hébreu hoe Echal ohatran'izao le izy. He Yud Chaf Lamed miaraka amin'ny renitsoratra
tsere patah fataro izy fa io koa mitovy lanjanisa raika amin'ny sivifolo. Ahoana nahitana an'izay koa? Zay koa le lovatsofina tsiambaratelo no tena marina izy fa amin'izao izy afaka resana amin'izay. Hea lanjanisa 5, Iod 10, Chaf 20, Lamed hitantsika teo 30. Firy ny totalin'izay? Totalin'ny lanjanisan'ny reny soratra 65, 580. Nefa tsy ampy le zavatra ozy izy. Tsika ny gematria efa raika amin'ny sivifolo tadiavina. Fataro izy zao zany zavatra zarainy Benisray ary tsy ho fatatsika izy raha ohatra ka tsisy mampianatra. Fa ny reny soratra koa manana lanjanisany. Ny reny soratra rehefa teboka le izy dia lanjanisany 10. Rehefa ohatrany hoe tsipika kely ohatran'izao le izy patah dia 9 ny lanjanisany. Dikan'izay ampio amin'ilay lanjanisan'ny reny soratra ozy izy. Teboka 2, 20 zany. Dia le patah anankiray, tsipika anankiray 9, 26. Miverina tamin'ny teo ihany. 26 anarana shema mitovy gematria. Rehefa maka zany tsika amin'ny reny soratra, zanatsoratra dia mifandray amin'ny lanjanisan'ny iodike vavike 26. Dia rehefa maka indray ianao le teny reny soratra echal dia mitovy lanjanisa amin'ny anarana shema anankiray hoe Adonai. Dia dikan'izay totalin'izy rehetra zany raika amin'ny sivifolo daholo. Zay zany mahatonga an'ilay hoe marina fa rehefa mamaky tsika baiboly amin'izao efa nadika ilay izy voalohany indrindra. Fa raha ohatra ka misy anankiray mamaky ara-bakiteny fotsiny dia efa zava-dehibe zay fa efa be dia be ny zavatra ao ambadika. Satria tsika rehefa mamaky fotsiny anatin'ny tantaran'i Jeremia hoe io ozy izy mivaravarana shema, io mivaravarana shema. Kolaka vao tsara zay. Fa amin'ny teny hébreu izy hoe echal, fa misy dikan'izay echal zay, gematria voalohany echal 580 mifandray amin'ny anarana shema Adonai. Tsy vitan'izay fa jereo koa ny reny soratra. Teboka anankiroa sy tsipika iray manome gematria lanjanisa 920. Izay mifandray amin'ny anarana shema hoe iodike vavike. Nefa io mifandray koa amin'ilay anaran'ny tova. Hitantsika teo ny fo sy ny atidoha. Mifandray daholo zany. Iny zany dikan'izay fataro fa rehefa misy teny anankitelo tsy misy ifandraisany mitovy lanjanisa, fataro fa zavatra anankiray ihany io, misy zavatra ifandraisany. Zay zany ny fampianarana alpisode na amin'ny tsiambaratelo ny Torah rehefa tena hoe manaraka ny Torah dia Ezrat Hashem. Dia vitantsika amin'izay. Ina zany ny afatra ato. Echal im anekudot she'em tsiri vepatah. מאחד שאין שינה שולטת בהם אצל הצדיקים, כמו ששולטת בשאר איברים. לכן נבחרו להיות משכן לאור שכינה יתברך. וזהו מזהו זנתם בנשכי. Fataro izy fa rehefa miresaka isika mikasika ny antsoina hoe tsadikim ho an'izay fampanaraka le fampianarana atao amin'ny Shahar Kedousha. Efa fantatsika ny dikany hoe tsadik na tsadikim ny pluriel ny tsadik sy ny chacham. Fataro izy fa rehefa noana anankiray tonga an'izany dingana antsoina hoe tsadikim zany dia tena marina izy zany tsy dia matory. Ampidinina izy ny fotoana atoriany. Fa mahay matory izy. Inona dikan'izay mahay matory zay? Misy fomba atao azahoanao mahay matory dia matory kely fotsiny anao dia efa miverina daholo ny hery. Raha ohatra averiko amin'ilay fampianaran'ilay olona hoe scientifique, misy zany ny olona tsy voatery mandalo amin'ilay fazy le 3/4 fazy fatoriana, sommeil. Tonga izy vao mampikipo maso tonga ry amin'ny sommeil paradoxal izy. Sommeil paradoxal nefa fantatsika fa un quart fotsiny. Raha ohatra zany olona anankiray mila matory adiny 8 dia ny olona mahafantatra manao an'izay kavanahy zay na fomba fatoriana zay tonga dia mety hoe adiny 1 izy na adiny 2 dia efa ampy azy. Tsy reraka intsony fa tonga dia mifoha izy dia efa manao zavatra hafa. Fa zay mbola zay tsy tenenina eto izy. Ny tsadikim moa izy dia en shina shlotat
tsy ny fatoriana izy no mitondra azy, ohatrany hoe no eo amboniny, azahoany hoe manana hery zany tena marina. De dikan'izay izy zany manana fahefana, zay hoe ny fatoriana zany hoe ohatrany hoe manome fahefana amin'ny fiainany. Fa inona teneniny? Izy koa rehefa am'zay fotoana zay manana an'zay dingana zany hoe tsadika, mahatratra an'zay dingana zay, de izy mihitsy no manana fahefana mikasika ny evarimany, iny dikan'izay mikasika ny tova rehetrarehetra. Tiany tenenina eto azoko ambara fotsiny, am'zay fotoana zay afaka kolokoloina ny fitaova rehetrarehetra. Inona dikan'izay? Raha ohatra misy fitaova anankiray marary de afaka sitranina moramora mihitsy, satria izy manana fahefana amin'ny fitaova rehetrarehetra ananany. Zay fotsiny azoko ambara fa zava-dehibe zay. De lakhen niverahu lihiot mishkan leor shkina idbaha. Am'zay fotoana zay ozy izy de tena mitoetra anatin'ny olona io mihitsy zany ozy izy de antsoina hoe tsadika, ilay mishkan na ilay tranolahy nisan'ilay reo fitaovana tao anatin'ny tempolo, le mishkan. De misy koa zany hoe manina izy afaka mitoetra amin'ilay olona satria madio ny fony. Le echalim, le varavarana anankiroa niresantsika teo, madio, tsy voafitaka izy, madio tsara ary misy hasina. Zay ihany le izy. Idbara. Alken kol ma she'adam ose kedusha veta'ora bemoar balev. Zay ozy izy, fataro am'zay ozy izy fa ny zavatra rehetrarehetra zay tanterahany olombelona, Adama anankiray ozy izy, raha ohatra ka mikasika ny fahamasinana sy mikasika ny fahadiovana, de ny vokatrin'izay ao anatin'ny vatany mifandray amin'ny fo sy ny ati-doha. Iny dikan'izay. Fantatsika fa ny tahara na ny fahadiovana aloha avelainy zay fa manaraka am'zay kan'izay. Bekhen yaskia asagat be ruah kodesh. Tsy vitan'izay ozy izy, fa rehefa olona anankiray ozy izy zany mahavita matandrina ny fahamasinana sy ny fahadiovana, de tonga ao aminy antsoina hoe ruah kodesh. Ina antsoina hoe ruah kodesh? Faminaniana. Io fitaovana fampiasan'ireo mpaminany, azahoan'ny mpaminany mahita lavitra ny zavatra hitranga ary ny zavatra efa nitranga koa ny tena marina. Inona dikan'izay? Raha ohatra zany tokony tsy mahagaga zany ao anatin'ny fomba malagasy, raha ohatra ka misy ny antsoina hoe mpamosaka ny hoavy. Zavatra tsy mahagaga zany zavatra zany satria iny mitandrina ny fahamasinana ary mitandrina ny fahadiovana. Tsy ny profety na ny mpaminany tsy tao Israela rery ihany tena marina, fa ny profetin'ny Israela no faran'izay atsoa hoe nahavita manana dingana avo indrindra amin'ny resaka hoe faminaniana, satria misy dingana maro koa anatin'ny faminaniana. Fa zay koa mbola tantara. Dikan'izay misy hoe mponina hafa manana faminaniana fa ny fahazavan'ny zavatra hitany sy ny zavatra teneniny amin'ny zanak'Israela no tena mitazona an'ilay hoe mazava tsara ilay zavatra ary ho tanteraka ho tranga mihitsy, araka ny vakintsika teo tantaran'i Yeremiao na Jeremia, niaina ny zanak'Israela tamin'ny androny fa tsy vita hatramin'izao satria fantatsika fa misy taranak'Israela be dia be eraky ny Afrika, misy anisan'izay ao Madagasikara. Tsika koa tafiditra anatin'ny tantara niresahany teo, amin'ilay hoe misy olona ozy avy any ivelany hamitaka anareo ary aza voafitaka anareo ozy izy, tandreminy voafitaka. Zany zavatra zany ahoana nazahoany Yeremia na Jeremia hiresaka an'izany zavatra iainantsika amin'izao nefa izy tamin'ny plus de 2000 ans. Satria madio ny fony ary madio ny sainy ary mitandrina ny fahamasinana sy mitandrina ny mahazo ny fahadiovana. Zay ny tenen'ny Ben Ish Chai. Ny olona rehetrarehetra zany tena marina tokony manana ny dingana satria zavatra ny olona rehetrarehetra samy manana fo, ny olona rehetrarehetra samy manana ati-doha. Tsy hoe misy olona voafidy hoe satria izy voafidy ny tany ambony de izy zany no mahita anazy, fa ny olona rehetrarehetra manana fitaovana azahoana an'izany dingana zany. Fa inona mahasamihafa ny olona anankiray sy ny anankiray hafa? Ny anankiray miady izy, tena hoe tsy manaiky za fa te hahazo an'izany dingana zany, satria io dingana io tena marina azahoana an'izany hoe fahamasinana sy ny fahadiovana. Feno fady, feno lalàna, misy lalàna mila arahana,
ka raha ohatra ka tsy voarara ny lalàna satria tsy sarotra ny manaraka lalàna, zavatra tokony atao nefa voarara anao manao an'ilay izy dia eo ilay ady manomboka. Zay mahatonga ny anatin'ny Torah 370 ny lalàna mila arahan'ny juifa anankiray. Dia nefa rehefa tonga koa zany, isika koa zany taloha tena marina, misy fomba be dia be sy misy fady be dia be. Fa rehefa tonga ny mpanjanaka dia nifohanina daholo ny fomba sy fady, iny dikan'izay nasorona ny lalàna. Rehefa tsisy intsony ny lalàna, fa tonga dia tsy afaka miditra amin'ny fahamasinana, tsy afaka miditra amin'ny fahadiovana. Satria ny zavatra tokony voarara ny tazomana ny hasinao tenenina afaka ny lalàna fa afaka mihinana kisoa ohatra, afaka mihinana amalona ohatra, afaka mihinana an'ilay antsoina hoe crustacé ohatra. Nefa izy ny tenanao fa amin'ny tontolo tsy hita maso tsisy fiantraikany zavatra ataonao. Misy ilay izy, tena misy. Zay zany no resantsika hoe tsy izany tena izay, Ben Ishraï, ny olona rehetrarehetra manana fo, manana ati-doha. Fa na anao voafitaka dia manjary mandeha amin'ny lalàna hafa, na anao mivery, fa misy koa nefa possibilité afaka miverina anao, afaka zay antsoina hoe teshuva, miverena hozy izy, Hasem no tena an'izay, miverena anareo hozy izy zanaka Israel. Tsika anisan'izay taranaka zanaka Israel fa penatra Hasem. Fa rehefa miverina anao ka mivonona hanaja ny lalàna, satria izay ihany ny ady. Misy ny olona miteny hoe tsy mila intsony manaraka an'izany lalàna zany fa efa taloha, fa misy ny antsoina hoe vaovao. Penatra Hasem. Zay ihany lalàna safidy ilay izy, tsisy olona afaka terena fa safidy ilay izy. Fa ny olona foana zany hoe amerina an'izay hoe hasina zay tsy maintsy mandalo amin'ny famerenana ny lalàna, famerenana ny fomba sy famerenana ny fady, ary tsy vitan'ny famerenana fa mila hajaina ilay zavatra. Mitovy amin'ny taranaka Israel zay malaza ny 613 minutes vote. Dia alava be biotaire. Hoe zay hozy izy, zay zany ajantsika eto aloha izy fa afaka tohizana manaraka amin'ny mikasika an'izay fa ny antony zany eto matoa izy Ben Ishraï miresaka an'ilay zavatra rehetra ireo voalohany indrindra, averiko ihany manao résumé zany tsika fitinina am'izay. Maninona Ben Ishraï nahaka an'ilay pasoky hoe Moshe na Moïse hozy izy ilay mpanompo nahazo atokisana. Ny Eman, Amen. Fantatsika manaraka izy tsika fa ny gematria Amen koa 91. Tovy amin'ilay zavatra resantsika eto. Satria Nun 10, Mem 90 zay, dia Alef raiky amby sivifolo. Fa fandray amin'ilay zavatra resantsika eto. Fa inona hozy izy? Matoa zany Moshe na Moïse nametrahany Hasem matoky satria navita natandrina an'ireo lalàna sy atsotsika hoe fomba sy fady zay napetraka Hasem teo aminy. Dia tena izy zany nanaraka hatramin'ny farany hoe tena tsy miteny hoe ty ataoko dia ty tsy ataoko, fa alaiko daholo izy rehetrarehetra. Dia matoa izy nanao an'izay, inona ny vokatrin'izay teo amin'ny vatany. Nisokatra zany ny varavarana ny fony sy ny varavarana ny ati-dohany azahoany fahazavana amen Hasem. Rehefa azo izay zavatra izay, mahazo ny antsoina hoe dingana hoe Ruach HaKodesh. Azafady, alohan'ny miditra amin'ny Ruach HaKodesh, rehefa azonao izay zavatra izay, dikan'izay feno hasina Moshe, Moïse, feno fahadiovana Tahara, Moïse. Rehefa azonao izay zavatra roa izay, dia inona tenen'i Ben Ishraï, tafakatra ny dingana hoe Ruach HaKodesh na ataontsika hoe nadikan'ny olona mantsy izy hoe Saint-Esprit. Zay antsoina hoe Ruach HaKodesh fa ilay izy tena hoe Ruach HaKodesh, Ruach zany rivotra, Kodesh masina. Rivotra masina, za tsy hiditra misy dikan'izay fa io rivotra masina io mitondra ny olona anankiray lasa manana antsoina hoe faminaniana. Dia fantatsika fa Moshe na Moïse no mpaminany lehibe indrindra, tsy nisy izay nisy teto an-tany. Ary izy no mifanerasera ny miresaka, mivantana amin'ny Hasem satria feno hasina sy feno fahadiovana. Tahara. Maninona feno hasina sy feno fahadiovana satria nanaraka ny lalàna, nanaja ny fady, tsy mandika fady azafady, ary manaja ny fomba napetraka Hasem. Zay zany dia aiza no hitantsika, aiza ny fototra an'izay eo amin'ny vatan'ny olombelona, retovana anankiroa hitantsika teo, fo sy ny saina na fo sy ny ati-doha. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Toda rabba lekulam, tsy haiko izay manaraka ao fa toda rabba amin'ny YouTube, toda rabba koa amin'ny Facebook. Zaraintsika zany le lien amin'ny Facebook, amin'ny Facebook satria misy olana kely amin'ny live Facebook fa Bezat Hashem manaraka mety izay zavatra zay Bezat Hashem. Dia Yom Tov lekulam,
Shavuot Tov.